Ahoana ny fomba famakianao ny baibolinao? Ianao zay manana baiboly eo am-pelantanana, fantatrao ny fahamarinana, tombontso goavana izany, fa moa ve mba efa nanova ny fiainanao ny fahalalana ny fahamarinana? Angamba efa namaky ny baiboly ianao toy ny famaky ny boky hafa rehetra, satria mba te hafantajavatra na fialamboly na koa te handray teny fampiononana kely ao anatiny toy ny ataon'ny hafa. Tsy toy izany ny famaky baiboly, tokony hohanina izy. Vokiso ny kibonao ary feno ity horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao, dia ny hinanao ka mamy tao ambavako toy ny tantely izany. Voasoratra izany eo amin'ny Ezekela 3:1-7. Ny fanantitra anteran'Andriamanitra dia tena misongadina tokoa. Ano vokiso ny kibonao, fenoy ny tsinainao. Tokony hiditra lalina ao anatintsika amin'ny asa mivaingana mihitsy ny tenin'Andriamanitra ka ho tonga loharam-piainana izy. Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firaviravon'ny foko. Jeremia 15:9-20. Tena nona ny tenin'Andriamanitra ve isika? Afiriana isan'andro no laninao amakiana ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy maka fotoana hikarakarana tsara ny tenantsika isika dia olona osozanina isika. Hoy Paul nanoratra tamin'ny Timoty, manokana fotoana ho amin'ny famakian-teny. Mikeleza aina fatratra amin'izany. Timoty 2:4-7-15. Raha toy izany no hamakiantsika ny tenin'Andriamanitra dia hitondra fiainana ho anao izy, ary ampafantatra anao ilay Andriamanitra velona zay manome fiainana mandrakizay. Hanome sy hameno antsika ny fiadanany Andriamanitra ka hatonga antsika ho vavolombelon'ny fahasoavan'Andriamanitra. Vakio ny baibolinao.